manolotra ny arahaba tompoko azo vahana miandalana ny varatra eto Madagasikara hatramin'ny alakamisy ho avy izao araka izany dia hiverina ao anatin'ny volonandro ririnina indray isika ka angatsika amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoatany sy morotsiraka atsinanana rehefa matanjaka toy io ihany koa ny varatra azy ny mahazatra moa dia miandrandra orana ny morotsiraka atsinanana nosy iray manontolo homaloka kosa ho an'ny afovoatany mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny izay mahakasika an'io fa andao hojerena amin'ny antsipiriany ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina azo orana malefaka ny aty manodidina ny sambava antalahana lanjorofo atorak'izay ihany koa manodidina ny taolanaro andrahoana na anjombona mety hisava ihany rehefa misandratrandro ny any amin'ny faritra loatra mangoro atsinanana vatovavy fitovonany ary atsimatsinanana faritra hafa maina ny andro amin'ny ankapobeny fa mety mbola ahitana zavina ihany amin'ny vao maraina amin'ny faritra sasany eto amin'ny afovoatany raha ny tolakandro indray dia mitoetrany ny orana somary miatoato aty amin'ny faritra savana lanjorofo atsinanana azo orana tandrifondraona morotsiraka faritra atsimatsinanana mipaka hatrany taolanaro andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ny aty amin'ny faritra loatra mangoro vatovavy fitovonany sy ny ilany atsinanana ny afovoatany faritra hafa maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahoana vitsy raha mahakasika ny maripana dia eo amin'ny 2 na 3 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana eo amin'ny 9 na 20 degré kosa ho an'ny afovoatany mety mbola hijanona manodidina eo amin'ny 3 degré maripana ambany indrindra any vakinakaratra raha ny morotsiraka atsinanana moa dia misy vidinany kely maripana eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré ny maripana ambony indrindra mivinany toetry ny andro ny alarobia indray dia mivaratra azy aloha ny mahazo vahana arak'izany dia mahazo orana morotsiraka atsinanana nosy iray manontolo miainga avy aty sava hatrany taolanaro andrahoana na anjombona rahana herikerika kosa ho an'ny afovoatany faritra hafa maina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina noho ny tsy famarina toeran'ny atmosfera dia hiverina andrahoana mety arahana orana tandrifondraona fa mitsitokotoko ihany aty amin'ny faritra atsimandrefana iorombe nosy ary androy raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 2 na 3 degré maripana ambony indrindra aty morotsiraka avaratra andrefana eo amin'ny 7 na 20 degré kosa ho an'ny afovoatany zany hoe angatsika amin'ny ankapobeny meo amin'ny 10 degré maripana ambany indrindra atazantsika izany any avakinakaratra morotsiraka atsinanana asaika eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 degré izay maripana ambony indrindra izay ndao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary dia mbola mivaratra azy hatrany no mamaritra ny toetry ny andro arak'izany dia mitoy ny orana somary miatoato amin'ny morotsiraka atsinanana nosy iray manontolo homaloka hatrany no an'ny afovoatany mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny mifaritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hiverina andrahoana amin'ny fiafaran'ny tolakandro ny aty amin'ny faritra atsimony Madagasikara mivinany maripana ao anatin'izay dia tsy misy fiovana firy raha noharina any alarobia fa manodidina eo amin'ny 2 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra boeny sy melaky eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny faritra anatiny ny maripana ambany indrindra moa dia mety ho tafidina eo amin'ny 10 degré any vakinakaratra dia izay indray vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.